daholo ny zanagasikara mbola avy za koa ty any rehefa tsy mankafy vehivavy dia tsy mankafy koa ve ny lehilahy ka nareo raha samy tsy mankafy ka ina moa zany vokany samy 0-0 mibaolina samy tsy maty dia ina fotsiny zany natao tao fampitazana fotsiny fampijery dia avy eo samy lasy dia halako tsy tiako inona ary vahaolana e vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpifankatia raha ohatra ianareo ka hoe mpivady aloha mpivady lazaiko dia tsy mahazo menamenatra oak'izay ilay menatra raha ohatra hoe lava be ilay volopory madama indria dia tsy maintsy manala volo indria fa tsy tsara ilay satria ramose tsy maintsy ilala ny forondria ho any lahy ihany koa aza manambany vehivavy lahy alao koa ilay volona latakelahy satria io koa nge manahaka an'io masisy koa ilay latakelahy volo kelikelahy koa mba hisora mba manjamamba bogosy koa ela amin'izay fotoana izay mba hita madama mba tara koa izy amin'izay fotoana izay ary tsy hoe izay ihany akory ny tokony atao ao fa ny fiainana amin'ny andavanandro dia afaka atao ao anatin'ny kilalaom-pitiavana daholo ohatra andeha hiasa ramose dia mifanoroka kely ianareo roa manao zavatra ohatra hoe fampiresaka anareo roa dia mifanakaiky eo dia madama matory eto amin'ny sandriny lahy dia lahy eo ambony eo mipetraka eo izay dia fa misy fifandraisan'ny olona anankiroa eo ilay fifankatiavana izay raha ohatra indray ohatra hoe simba ny misy zavatra simba ao an-trano ohatra hoe vaky ilay vera zany dia raha ohatra ka vaky ilay izy ohatra hoe madama nanao ala izy dia mangarika koa tena hividy vaovao indray hoe kialan'ity koatra tsy mahay ninina tsy izay koa ohatra ny ataony lahy matoa lasaka ilay izy tsy fananiany madama mihitsy nakarapoka an'iny dia hoe hividy vaovao fa sendra tsy napoizina dia hoy izy dia miteny fotsiny tsy maninona ankehitriny ery hividy vaovao andrisa fa tsy maninona izany efa ratsy koa ny aky io tsy hitandreo efa ratsy ve io ry piso amin'izay fotoana izay mba falifaly koa madama amin'izay fotoana izay madama ange mahalala ilay hoe tsy fisiana tsy fananana tokantrano raha ohatra indray koa mijery tele ohatra matetika aloha ny lehilahy tsy maintsy mandefitra rehefa mijery tele ny vehivavy ihany koa ary na ohatra hoe dada izao no mijery tele dia mandeha ilay misy zavatra tian'ny lehilahy ao dia mba mandefitra kely izany madama fa tsy hoe izay tian'ny madama foana tsy maintsy alefa fa raha mijery tele rangahy ka raha ohatra ka tsy tiany ilay izy dia avy eo izy aloha hijery izay tiany atao eo dia rehefa vita izay zavatra jereny afaka mijery indray na ianareo roa ary ange miaraka mankafy nandry fotsiny ary mitsotsotra kely eo ambony eo satria izy ilay mipetraka mijery tele na matoritory iny dia lasa indray matory eo ambony eo na tsy jery tele ary dia avy eo safosafolo ery eo lohandry izay dia efa kilalaom-pitiavana izay izay fihetsikareo roa izay isan'andro izay dia manala adi-tsaina ange zareo izany miala daholo ny adi-tsainareo mandritry ny faharivandro afaka mifampibitsibitsika moramora mba afaka ataony ela masazy kely ve sy ny lamosiko tena reraka be zahako androany dia afaka eo koa nareo fady mifampijery tele eo no fampikapokapohana lamosina manao masazy miadana eo izay ilay fihetsika ikolokoloana ny fitiavana dia amin'izay ianareo roa rehefa eny am-pandriana avy eo samy efa mifandray lava matetika ny vatana tsy misy menamenatra izany intsony fa tonga dia raikitra eo ary ilay mampirafy mbola averiko ihany ny fiarahan'olon-droa dia natao hoe fiarahan'olona anankiroa dia raha ohatra ka hoe ny anankiray mandeha maka-arỳ ny anankiray mandeha maka-arỳ ohatran'ny 3-4 ilay izy dia tsy ao anatin'ilay izy ary tsy akafy mihitsy madama tsy akafy mihitsy ramose inona no atao ary mba hoe hahatonga ilay rampory ilay orgasme izany efa misy vidéo tany aloha tany mahakasika ilay atao hoe point G ka io no tena mampentana vehivavy sy tena ilain'ny vehivavy dia mila mianatra ho alisany manao an'ilay izy averiko indray aloha ohatra hoe ity ilay lalan-jaza ilay lavapory izay lahy no mitady an'ilay izy dia ilay izy aloha tsy bibity natao amin'io satria tsy mety ilay bibity raha ohatra ka bibity ny latakelahy no miditra any
Fa ny fanondro no ampidirina any dia tsara kokoa raha ity fanondro anankiray ampovoany ity no atao makany. Ampandalovy ny lahy moramora eto amin'ny tapory eto ilay izy dia alefa moramora amin'ny faritra ambony iny ilay izy, ampidirina moramora any. Fantatra ilahy ilay izy avy eo tsy maintsy midona any amin'ny farany any ny ratsan-tanana ilahy. Rehefa midona any amin'ny farany dia somary ampakarina kely ambony ilay lohana ratsan-tanana. Dia tsy maintsy voatsapana ilahy fa misy boribory kely ao ambony ao. Misy bouton kely izany eo. Dia io ilay point G. Dia eo no tian'ny vehivavy. Ahetsiketsika ela amin'izay ilay ratsan-tanana ilahy avy eo ilay lohan'ny ratsan-tanana ilahy ahetsiketsika ohatran'izao. Raha ohatra ilahy ka reraka be ilay lohan'ny ratsan-tanana ilahy manetsiketsika ilay izy ohatran'izao dia afaka avoaka moramora. Tsy mahazo lololovina be ohatran'izao manjary simba ilay lalan-jaza fa ny ratsan-tanana fotsiny mikitikitika ilay point G eo. Reraka be ilay manao an'iny dia afaka atao tanana anankiroa indray. Dia ohatr'izay ihany no mampiditra anazy, tsy maintsy atao aty ambony. Atao amin'ilay tapory ato ilay izy no ampidirina moramora mandrapahatonga ary amin'ny farany ary. Dia rehefa tonga amin'ny farany eo aloha eo ilay izy dia somary ampakarina ambony kely ohatr'izao ny ratsan-tanana ilahy dia eo ilahy manetsiketsika ny ratsan-tanana ilahy anankiroa ohatran'izao. Raha ohatra ilahy ka reraka be ilay manetsiketsika ohatr'izao dia afaka ampidirina moramora dia lasa mitsangana ohatr'izao indray izany ny ratsan-tanana ilahy. Dia mankafy madama avy eo. Ny orgasme amin'ny vehivavy na indroa na intelo na impolo ny tonga tsisy maharatsy an'izany. Fa mila ilahy mahay milalao vehivavy, manome fafy ny vehivavy dia mety ilay izy. Fa tsy hoe ilahy irery akory mankao tonga ilay biby tsisy tsirony iny ilay izy, lasa fotsiny ilay izy 3 minitra, 1 roa 3 dia samy miala. Fa mila mankafy ianareo roa, miaraka mifanoroka kely aloha dia mifanaikitra kely indray, somary ahemitra kely indray. Ilahy mihemitra dia madama manaraka kely aloha. Dia avy eo indray rehefa manoroka ilisany dia ampiasaina somary atao ohatran'izao eto misaoka amin'ny madama eo. Dia mba manoroka moramora eo ianareo roa, mifanoroka tsy moramora ohatr'izao. Dia mba raisiny ilahy moramora ohatr'izao koa ny tendany eo, somary safosafoina ohatr'izao dia somary azorina kely ohatran'izao ihany koa. Tsy kendaina akory ity zanak'olona io fa kendy eo hoe gadro eo ilahy. Dia somary azorina kely ohatran'izao ny tendany dia afaka mifanoroka moramora ihany koa ilahy. Afaka azorina ilahy ambony ohatran'izao koa ny tanan'ny madama. Tsy azorina be hoe eo kokory madama fa mba azorina ilahy moramora ohatr'izao. Ary tsy ilay hoe any ambony-fandriana ihany akory no tokony hanaovana ilay izy fa be dia be ny toerana hanaovana anazy. Tsy voatery ao an-trano ihany koa fa afaka mandehandeha amin'ny toerana izay itiavanareo any nareo. Tsisy maharatsy an'izany. Mananjoky ianareo roa. Dia ilaina mankafy. Rehefa mankafy tianao ilay olona miaraka aminao, mety foana io fa tsisy an'izany mianatra be aho tena tsako. Tsy marina izany. Rehefa tianao ilay olona mety foana io. Noho izany mino aho fa hiezaka ahy amin'izay ny lehilahy aloha hampientina vehivavy. Dia aoka izay ilay fampirafesana dia amin'izay mankafy tsara ianareo roa. Izay mankasitraka tompoko.